dia faly manolotra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy avy hatrany dia ny sariny zana-bolana araka ny mahazatra no hoarosanao voalohany. Ahitana andian-drahona ny fahan-dranomasina avaratra sy atsimon'ny Madagasikara iny, ka noho izany dia mila mitandrina ny mpampiasa ranomasina amin'izany faritra izany fa misy avo ny onja amin'ny faritra sasany. Ny nandrafitra ny andro kosa dia mbola ny ala izay malefaka na tsy maro toerana trany. Araka izany ary dia toy manaraka izao ny andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso fa 4 ny volana novambra 2024 sy 2025. Itoy ny orana malefaka ny faritra Sava, Analanjorofo ary Atsinanana. Aka endrika tandrifindraona zany ny faritra Boeny sy Menabe ary ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia hanao andro mitanikorana ny faritra Boeny, ny amin'ny faritra sisa amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa dia hanorana tandrifindraona malefaka mety arahakotrika. Hanorana tandrifindraona malefaka kosa ny faritry ny afovoantany, indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina ary tafiditra ao anatin'izay ny faritra Analamanga, Itasy sy Vakinakaratra. Ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo. Mikasika ny maripana no vinavinaina ho amin'ny rapitso tontolo andro izay dia tsy dia nisy fihetsehany firy noarina tamin'ny androany. Ho amin'ny rapitso maraina izao dia 40 hatramin'ny 20 degré ny aty amin'ny faritry ny afovoantany. Ny morontsiraka kosa 20 hatramin'ny 24 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro 30 na 4 degré ny maripana ambony indrindra any avaratra andrefan'ny Madagasikara any. Mandina ny 30 na 30 degré kosa izany aty amin'ny morontsiraka Atsinanana iray manontolo. Ho an'ireo firenena vitsivitsy indray raha mikasa hivoaka ivelany Madagasikara ianao dia tsara fantatra ihany reto manaraka reto. Ifandimy ny rahona sy masoandro amin'ny rapitso any Bangkok any, tahak'izay koa ny Johannesburg sy Milan fa hanorana faritry ny Nairobi sy Paris. Ho an'ireo nosy raha vavy manodidina indray dia hanoram-baratra ho amin'ny rapitso ny faritry Comore, hanorana malefaka kosa ny Maurice, hanorana tandrifindraona Seychelles ary balika be ny masoandro faritry La Réunion. Dia izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azonao roso antsika dia manome fotoananao indray izay ho amin'ny rapitso. Veloma tompoko.